Manoloana ny fivoaran'ny raharaha firenena amin'izao fotoana izao ary indrindra manoloana ny fihetsiketsehana izay nitranga teny amin'ny kianjan'ny Tsaramasay sy ny teny anoloan'ny foiben'ny firenena mikambana tamin'ity androany ity dia namoaka fanambarana ny avy eo anivon'ny governemanta. Arahantsika vetrany izay. Ny Premier Ministre sy ny governemanta ny tetezeritan'ny firenena dia voalohany manameno kamarin-drano ny fiantsina amin'ny fifankahalana, ny fampiasana teny fanompana, famingavingana na fansorapotaka amin'ny alalan'ny sorabaventy na fitaovan-tserasera samihafa na fanoratana amin'ny rindrina sy ny sisa. Izay ataona vatatenan'olona na fikambana. Ireo hetsika ireo dia voafaritra ho fandikan-dalàna, voalaza sy voasazy ny fehezan-talàna famaizana malagasy. Faharoa, mampitandrina ireo mikasa androbaka ministera na antifanjakana samihafa ny republika sy ny mpaniraka azy. Fahatelo, mampiatra ny fanenjehana ara-pitsarana amin'ireo mpandika lalàna sy ny mpaniraka azy manao ireo fihetsika voalaza ao amin'ny andininy voalohany sy faharoa ireo. Fahaefatra, manoana sy mampirisika ireo ezaka ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny fitandroana ny filamina namoaka sy ny fampiavana. Izay fanambarana izay moa tokolasy tokokovavy isany ianareo malagasy rehetrarehetra mpiaino ny radio sy mpijery ny televiziona. Natao satria voatotoina amin'izao fotoana zao ny filaminana, ny firosoantsika makany amin'ny fifidianana noho ny etraketraky ny izay tsy titan-drazana, mihevitra azy ho manana ny tobo nefa miteraka savorivory eto amin'ny firenena. Eto ny tenako dia te anamarika ary laza fa ny ompa izay atao eo anivon'ny vahoaka fa indrindrandrindra atao amin'ny mpivahiny, amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika, ireo olona izay mipetraka eto amintsika hanampy atsika dia no sady mahamenatra no maharary. Koa dia tiako ny manambara amintsika rehetrarehetra fa ny zavaniseho androany maraina tamin'ny sorabaventy ary ny fampitahorana sy ny message izay alefa amin'ireny olona ireny dia melohinay ato amin'ny governemanta iombona tetezanita, melohiko izaho amin'ny Premier Ministre ary melohy ny soatoavina malagasy satria ny malagasy dia fatra-panaja ny vahiny.